Madagascar est une île. Par cette situation, il est préservé des maladies continentales contagieuses, vache folle, fièvre aqueuse. Cet avantage lié à une forte demande en lait, un malgache ne consomme que 5 kg de lait en moyenne par an, incite les paysans à se convertir en éleveurs laitiers. En effet, sur les quelques 9 millions de têtes de bovidés, les 400 000 sont des races laitières. Toutefois, malgré l'existence de ces races, les éleveurs ne soucient guère du bien-être de leur cheptel, une situation qui tend à évoluer positivement pour les membres de MDB par les appuis formation et les suivis encadrement. Ainsi, cette collaboration avec AHS est une aubaine pour les éleveurs. Écoutons l'historique de cet éleveur. Ndray aman-dreniko tamin'ny taona 1995 nanomboka ny ompiomby voalohany. Dia omborana moa zany nompiany tamin'izany teo amin'ny 7 litre ny azony isan'andro. Taona 7 no nanomboka ny ompiomby. Zany hoe vao nanambady fa talohan'izay aloha zany dia niasa tao amin'ny zone France. Dia teo no nanomboka ny paikady rehetrarehetra hoe andeha hividy omby dia mividy omby izay takatra ny vola aloha. Dia avy eo hatsaraina kokoa amin'ny insémination mba ho lasa karazana omby tsara. Dia hitantsika zao ato zao perosy. Zay vao nividiko tao anatin'ny heritaona zay. Efa nazahoako zanany anankiray ato zao hitantsika azy Holstein. Michel, un autre éleveur à Mbatomravavi, trouve que l'élevage laitier est vraiment rentable. Mahatongana oti am'le fiompiana omby vavy be zany izy zany eo am-parapiterany ihany aloha zany miafiafy ianao. Fa rehefa teraka izy dia isan'andro ianao tsy maintsy mba mahazo vola foana. Rehefa le mitery ihany zany ny omby vao manakarama mpakavilla satria tsisy vola mezana azy tsinona raha tsiny anky. Dia ny azy ihany no anajanana azy. Raha tsy manana an'le tranon'omby manara-penitra zao zay dia zao lasa zao ny asa be zany. Jerenareo amin'izao fa ny omby tsy maintsy. Un autre éleveur se plaint de la dureté des travaux, de l'insalubrité et des risques sanitaires pour les vaches, avec les étables mal faits, sans dallage ni abreuvoir. Satria le trano tsy manara-penitra le trano. Natao moa ty fiara-miasa amin'ny AHS ty izay fikambanany zareo Indo eto Madagascar. Pour ces différentes raisons, MDB est vraiment enthousiaste de ce partenariat avec AHS car les vaches de ces éleveurs vont bénéficier des conditions de vie qui leur offrent un meilleur bien-être. Araka ny tokony ho izy dia tsisy vokatra azo antenena mihitsy eo. Fiara-miasa voalohany niarana tamin'ny ity fikambanana ity moa dia ny mikasika ny fanomezana aloha ireo toana ara-tsesika sy ara-masom-boly ho amin'ny sakafon'ny omby. Teo ihany koa ny fametrahana an'ireo fitaovana natao hisotroana rano izay mba ahafahana ihany koa ahafahan'ilay omby miaina araka ny tokony ho izy. Amin'izao dingana manaraka izao dia resahana manokana. Cette deuxième action avec AHS vise l'amélioration des conditions de vie des vaches par la normalisation de ces habitations. Pour assurer l'effectivité de l'action, les agents de MDB identifient les éleveurs à partir de 3 critères. Les éleveurs prêts à porter un apport, surtout les main-d'œuvre et les gravillons et sables. Les éleveurs ayant suivi des formations avec MDB par l'intermédiaire du projet Azalé. Et les éleveurs prêts à suivre tous les consignes et encadrements des techniciens de MDB. Ainsi, dès le départ, des agents de MDB accompagnent les éleveurs pour déterminer ensemble le plan de l'étable à adopter selon la situation des éleveurs. Écoutons les échanges des éleveurs avec les techniciens pour opter un plan d'étable et de travail efficient et efficace. Premièrement, avec M. Léon à Ampaitrousi. Zavatra ilaitsika nefa ny tokony madio tsisy an'ireny zavatra miraikidraikitra ireny. Io mantsy rehefa avy mitery nono ianao dia miakatra mitondra loto makany amin'le
le nono dia makarary an'le nono sady mampena an'le vokatra no mampitombo ny masokarenanao zany amin'le fahasalaman'ny biby. Izay ny anankiray. Zavatra tena tsy karitry voaniditra teto tsika ohatran'ny masisika kely le fofona ato voatazon'le tany zany sy le tsy ampy zany le rivotra zany hoe le fiavozan'le rivotra ato zany dia lasa miteraka masitsika ato zao misy fofona amoniaka zany dia mitarika aretina ho an'le omby zany le izy. Zany hoe raha fehezana banky tokana zany le izy dia zavatra ho atsaraintsika amin'le tranon'omby zany dia maika indrindra dia ny dalazy sy ny fihinanana sy ny fisotron-drano dia ny resaka fidirana sy ny fivoahan'ny rivotra. Un autre échange avec Zour et M. Michel à Mbatomravavi pour déterminer le plan de l'étable et respecter le bien-être de la vache. Ahoana ny fomba eritreretina anaovana an'ilay izy arino asina koloara le mazoara isaketo dia ato asina kely anotray sina mazoara zany hoe osijoro hoe eto ny tsara dia raha mazoara ny eto zao dia tsy maintsy mbola miemitra ty ndray miemitra mivoaka ty ka zay nanaovako hoe mivoaka kely mahazo am'ty le faran'ity dalasy ty eto dia afaka misaka kely le mazoara misy akoatr'izay dia misy koloara ato misy an'ity koloara ty ato iny zany tonga dia koloarany eo dia aty ho any koloara idirana dia aty koa zany koloara ny fitsahana inona dia ato le mazoara dia entony mazoarany eo mety zay ka zay nanaovana azy. À Talatamati, l'agent de MDB, M. Jacques, essaie de convaincre un éleveur, Mme Martine, de rénover complètement son étable en expliquant les avantages pour la vache et en insistant sur les risques sanitaires avec son actuelle étable. Raha ny refiny tranon'omby aloha ny ara teknika dia eo amin'ny 9 metatra carré ny tokony ataonao amin'ny omby anankiray. Zay ny sahaza azy. Na ity avony ty ary tokony mbola hiakatra ambonimbony ty satria raha ny hafanany ty amin'ny atoandro tsy ho zakany omby. Ka raha ny zavatra hitako zao dia tsy zao mihitsy tokony ny anaovana ny tranon'omby reny fa raha omby efa karazany efa mba tsara ohatr'ireny ianao reny fa tokony mba atao somanty atao dalazy dia maka vato kely sy fasika ianao À la fin de l'échange, Madame Martine va trouver tous les matériaux pour son étable et va recevoir 5 sacs de ciment pour sa vache de la part de l'AHS. Chez un autre éleveur à Mbouizafi, la mère de famille est persuadée qu'il faut améliorer son étable en cimentant les dallages et en changeant les murs de séparation intervaches de bois en dur. Elle est aussi persuadée de la nécessité d'une mangeoire pour ses vaches. Chez M. Nestor, un autre éleveur à Bernoul, sa femme nous explique la pertinence d'un bon étable avec des mangeoires pour faciliter les travaux de nettoyage et protéger les aliments des vaches des saletés de l'étable. Ty finanam-biliny ty moa zany araraky ny fifanana azy nay dia tsy tokony ohatr' zao tokony mbola miakatrakatra kely dia asiana brique atao dalazy. Pendant l'exécution des travaux, les agents de MDB vont superviser les maçons et contrôler le respect des techniques adoptées et l'utilisation à bon escient de tous les matériaux dotés. Voyons M. Har, un agent MDB qui accompagne M. Nestor à Bernoul pour la rénovation de son étable. Tranon'omby ataonay eto amin'ny Nestor eto moa zany dia endrika tranon'omby anankiray izay tena tsotra dia tsotra mihitsy satria araka izao hitantsika izao dia azo fisaka vitsivitsy boiron dia misy an'ireo lahabato ireo ny eo ambany dia io zany mba hanetanana ny piopy indrindra fa anisany etsika ataon'ny MDB ao anatin'ny fanohanana ara-teknika ny piopiompy ny fanomezana endrika tranon'omby tsotra ohatran'izao dia ho hitantsika moa rehefa tena vita soma tsara any amin'ny farany fa dia afinaritra ty tranon'omby ny Nestor menakavy ty.
Pour sa part, M. Léon Apaïchous est vraiment content de la venue des agents NDB qui le conseillent pour la réalisation des travaux et constater l'avancement des travaux. Araky ny asa vita moa zany de efa vita le manjoara zany de ny beto amin'ity koa efa vita de le rindrina teto moa araky nitatsika farany nisy rindrina teto de niezahana ny ravaina le satria ny antony zany ohatrany somary teritery tato de ny solonan'ity hazo ty tao amin'ny solon'le tapenaka zany natao ferme. Ny sisiny avy amin'ity moa zany mbola lalorona somary tahaka zao de mba rehefa mivoaka le misy manjary misy tainy de mba mora sasaina le izy aveo de mikorina tsara le rano rehefa manasa azy. À la fin du délai imparti pour la réalisation de tous les travaux, c'est-à-dire 50 jours après la réception des ciments, les agents MDB vont effectuer la réception des travaux et introduire les vaches. Chez M. Léon, John arrive et il est satisfait des travaux réalisés. Vita moa le izy? Ie, vita le izy ato le. Vita le izy. Zao zany zany zao vita zao. Vita. Soa reno. Ie. Zao izy zao. Zao izy zao no fahavitany. Ok ary. Tsoatran'izao mihitsy izy aloha tamin'ny jato aty farany. Hafa mihitsy satria mbola tany le izy. Misy zavatra maromaro zany resantsika tamin'ilay teo le izy le tamin'ny voalohany tany. Vita izy io zao ny dalazy. De le fisakafoanana sy ty azo ty reo izy reo. Misy fahasamihafa be dia be zany. Ny voalohany indrindra aloha regny amin'ny fatoria zany de hita mihitsy hoe madio ny atoriana amin'izao satria mora kokoa zany manadio azy manala an'le tainy sy ny pipi moa tonga de mikorina de any ivelany. Arakaraka zany koa le sakafo zany tsy de misy verifiry eo anatin'le manjoara fa voatahiry eo daholo de raha voky izy de miverina mihinana antsika kely ohatran'izao hitanao zao rehefa avy mihinana izy ireo ohatrana rainy izy hihinana tao de mihinana indray izy rehefa mahatsiaro tokony hihinana de eo amin'ny lafin'ny teknika rehetrarehetra zany ny toromarika vokatra ny formation zany de be dia be zavatra mbola tsy fantatra nampahafantarana anay manoloana an'izy na eo amin'ny setrany zao zavatra zao hita maso zao fotsiny tsy nalalana zao zay taloha fa miompy de miompy fotsiny de arakaraka izay zavatra eo ihany. Zao moa zany efa misy le fivoarana na fampifanana momba ny tranompo fotsiny zany de efa zava-dehibe le izy. Eo koa moa ny sakafon'omby tokony sakafon'ny omby, resaka fahasalamana, be dia be zany ny tombontsoa raisina ka tsisy fahatapaka angamba ndray zay indrindra moa manoloana zao efa avitan'ny tranomby zao de zava-dehibe zao ary isaorana manokana ny mpiombona tao amin'ny MDB zany manatanteraka an'izao zavatra zao. Chez M. Nestor, il a été vraiment ravi car le dallage facilite ses travaux, surtout l'enlèvement journalier des balles de riz qui lui sert de litière. Zay mila matantsara ndraiky de mila zezika de tsy maintsy manisy lafy akoho fa zany de ty akoho ty tsoahana maraina sy hariva de manamora an'le fanangona famoahana zezika zany le dala satria sanga zao fotsiny defa miangona zezika mba vita madio zany ty tanolo ty asesy fotiny ohatran' zao de akeo vafinambolena ambolena ville sy sakafo nombo rehetrarehetra ville kaka. Remarquons que les mangeoires sont faciles à nettoyer et les cornadis protègent les aliments et que les vaches ne pourront pas manger des aliments non désirés. Misy ty manjoary ty zany de tsy mifangaro ny sakafo sy ny malotony. Un autre éleveur à Tsarazaza Itosi exprime sa satisfaction avec la rénovation de son étable, vu la facilité de ses travaux journaliers, le respect de normes sanitaires pour ses cheptels et l'insalubrité des fourrages dans la mangeoire. Tamin'izy le teto amin'le tranon-dratsy be teto na niterenay ary ty de vao kitihany ty de mandaka nefa ny tombotsoa amin'le trano vita avao zao na terena amin'izao ary izy de tsy nanitsinaina intsony vadika lamina be nahafinaritra satria teo na mikitrony ary zao io raha hitanareo zao lava be zao ny kitrony teo fa tapaka izy zao vao herinandro fotsiny mipetraka ta'le trano izy de tapaka le kitrony.
Madame Martine est vraiment fière de son nouvel étable et sa vache, un Holstein, entre fièrement dans sa nouvelle habitation. Elle remercie AHS et MDB car veuve, cet appui est vraiment vital pour elle afin de continuer le métier d'éleveur. Le oka tsara nefa ny trano ratsy teo aloha dia noho ny fanampiana rehetra zany dia mba nahavita an'izao dia zay zany mbo tanjona mba tsy sahirana intsony aho zany manadio anazy mikarakara ny fanadiovana za manampiana dia tsy za ihany mikarakara anazy manadio. À Mbatomravavy, c'est John qui va faire la réception et il est étonné du changement dans l'étable de Michel. Michel est ravi et a tenu à remercier NDB et ses partenaires. Pour lui, cette nouvelle étable facilite ses travaux de fermier, apporte du bien-être pour ses vaches. Araka ny hitanareo tamin'ny voalohany ama dia hafa izy dia zao zao fa novaina dia zao ny tiany beto tiany beto io azonao refesina tsara zany hoe mety hiry izy zany io hoe atao araka ny voalohany hoe tariny saika atao ny manzoarany dia le finanana dia tsy mety ozy tsy mety fa tsy maintsy atao mitodika maka ry zany le omby fa tsy azo atao mitodika maka aty. Amizao izao efa moramora koa zany aloha mamafa an'le tranon'omby no le teo aloha satria teo aloha tsy mahary na le mandeha izy asahirana be anay fa zao izao fa moramora dia miborety fotsiny nampidiriny eto dia eo ny anina dia mora kokoa le fandrotsaham-bilona teo taloha le tamin'ny taloha zany miditra dia tsy maintsy mandalo an'le omby fa zao zany rehefa mandrotsa-bilona dia tonga dia avety fotsiny dia eto fotsiny tonga dia eto no mandrotsaka ohatr'izao eto dia mampifondra fisaorana nareo zay eto any amin'ny mpamatsy mpiaraka miasa antsika rehetra any dia eto ahany ny fisaorana rehetra hoe hita fa nahatra le fiarah-miasa mirarina zany nitizan'le izy zay zany raha Michel fa dia mampirisika dia makahery mirary soa eny ary. À Mbouidzafi, Madame Lalo est satisfaite de son nouvelle étable qui facilite le nettoyage, les apports des fourrages et n'entraîne pas de risque de blessure pour ses vaches. L'appui a permis à son élevage d'avoir des vaches saines et nourries convenablement avec des fourrages frais. Misaotra ny MDB zany zay tamin'ny zao MDB sy ny mpiara-miasa aminy na tamin'izao toana nazahoanay tranon'omby tsara zao. Tombony be dia be azonay zany ny fahasalaman'ny omby fomba fikarakarana ny tranony mora. Salama ny omby mahazo trano madio ampirivotra tsara na fikarakarana nazy koa raha mora. Chez M. Gérard, l'AHS a apporté tout ce qui est nécessaire pour embellir son étable. Cet avantage lui a permis de réaliser les travaux en 10 jours et il est satisfait de cette réalisation qui lui a permis d'apporter un changement radical dans sa ferme et de respecter les exigences techniques et sanitaires des vaches. Zavatra maromaro aloha zany no hita nisy fiovana sady ny atsara. Voalohany aloha zany ny hita mivatana eto zao dia le toerana teto zay fanasivana izezika dia lasa ahafahana mamoaka omby dia afaka mitery omby. Zay tena tery dia tery teto ary maloto aloha ny tena marina. Feno zezika dia lasa tangorona ny lalitra. Ankehitriny anefa izy zao fa hitantsika fa lasa terrain ahafahan'ny omby mivoaka, mahazo masoandro, mahazo rivotra. Dia tsy andaniny ihany koa afaka mivoaka mahazo rivotra ny omby, afaka mitanin'andro noho n'ilay tavy ahafahany mihinana aty avelany. Dia toy izany ihany koa ny fanadiovana aloha zany fa dia lasa ny amora ary lasa nadio kokoa satria afaka sasana ny trano satria manary rano tsara na le mpikarakara arany manana fahazotoana satria madio le toerana ary milamina. Hatramin'izay nahavitany io zany dia nisy fitombony kely ny ronono
satria nahazo aina le omby. Resaka ara-pahasalamana aloha zany a mihatsara ny fahasalamana satria tsy milona ao anatin'le tainomby tsony ny tongony na le rano fa maina foana zany ny toerana hipetrahany a dia mahazo aina kokoa izy. Pour cette action, le PCA de MDB tient à remercier l'AHS et espère la continuité de partenariat. Iraka nampanaovana ny MDB moa dia ny fanampinan'ireo mpiantsehatra ao amin'ny lalam-piazina ronono amin'ny fampiakarana fampikarana ronono eto Madagasikara. Ao anatin'izany no anamafisana foana ny fampirisihana andreo piopia sy fikambanana piopia mba hiditra ho mpikambana ao anatin'ny MDB satria manamora kokoa izay ho anay ato amin'ny MDB ny fikarohana ny lalana sy ny teti-paikady rehetra hoentina manampy azy ireo amin'ny fanatsarana ny famokarana izay ataony. Saorana betsaka arak'izany no atolotry ny MDB ho an'ny fikambanana Indo eto Madagasikara, zany ny association Samaj Indo Madagasikara, no ireo asa maro izay efa niarahana ho fanatsarana an'izay fiainan'ny omby izay. Nanomboka tamin'ny fanomezana Masomboloville sy ireo zezika hoentina manatsara an'izay fambolem-bily izay ny toy tamin'ny fanomezana andreo fisotron-drano ary indrindra mikasika n'ity resaka fanatsarana ny trano honenan'ny omby ity satria tena zava-dehibe loatra ho an'ny piopy malagasy ny toana omen'izy ireo. Tsy ny finiavana akory tsy misy fa indraindray misy ihany ny fetrany azon'ny mpiantsehatra tao ka izay indrindra no anamafisanay ato ny fanetanana hatrany sy ny firaritsoa ho antsika rehetra mpiara-monantoko anatin'izay ary manantena hatrany ny eo anivon'ny fitantanana ny MDB ny fiarah-miasa aminareo fikambanana ASHS Madagasikara.